Salama daholo androanisika dia ndao indray ara ho fantarintsika ny mahakasika ny mpanakanto Jerry Marcos izay fantatsika tsara moa izany mpanakanto Jerry Marcos izany fa ny tena mombamomba azy no mbola tsy maro ny mahafantatra. Iza tokoa ny tena anarany ary avaiza izany Jerry Marcos izany ary nanomboka tamin'ny taona firy no nihirany. Io no fakafakaintsika ato anatin'ity vidéo ity ka manasitsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Azadindo ny milike ny vidéontsika ary tsarovo hatrany ny miabony amin'ny chaîne-ntsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny vidéo zay lefa nay MCC tamotavata gasy toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampiandrely isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndao ary. Fa milohany idirantsika amin'ny mpitsopitso ny mahakasika an'izay Jerry Marcos zay dia ndao aloha ho fantarintsika ireto manaraka ireto. Tsy misy tsy mahafantatra na eto an-toerana na any ampitan-dranomasina raha vao isaly no resahana amin'ny mahatoeran'ny mpizahatany azy ao amin'ny faritra Ihorombe. Nahatratra 820 ny mpitsidika ity valanjavaboary ity nanomboka ny janoary ka hatramin'ny jona 420. Ny 770 tamin'ireo dia teratany vahiny avokoa ary ny 716 teratany malagasy. Niakatra 900 io tarehimarika io raha ny tamin'ny taondasa no jerena. 560 ireo mpitsidika tonga tao anatin'ny enim-bolana voalohany tamin'ny taona 2024. Vahiny avokoa ny 220 tamin'ireo ary teratany malagasy ny 800 ambiny. Ho fampiroboroboana ny fizahantany ao amin'ity valanjavaboary ity dia efa andalana fikarakarana ny taratasy hampidirana azy ao anatin'ny tambazotra iraisam-pirenena na Geopark mba hampandraisana anjara ireo vondron'olona eny fotony amin'ny fiarovana ny tontolo iainana ao anatin'ny fampandrosoana maharitra ankoatra ny lafin'ny fizahantany. Nambaran'ny talian'ny valanjavaboary ao Isalo Rakotorvelo Jean-Jacques fa any amin'ny taona 420 no heverina hidirany Isalo ao anatin'ny io tambazotra io. Firenena anisan'ny manintona amin'ny mpizahatany aty Afrika i Madagasikara. Lasa laharana 10 no misy atsika ho amin'ny taom-pikarohana 420 ao anatin'ity kontinanta ity araka ny fanadihadiana izay nataon'ny Bloom Consulting. Tamin'ny alalan'ny haben'ny fangatahana tamin'ireo fikarohana interneto sy ny tranokalam-pifandraisana ary tambazotra-tserasera no nahafahana nametraka ny laharana. Mitana ny laharana voalohany i Egypta, manaraka azy Maroc, Afrika Atsimo, Maurice, Tunisia, Tanzania, Kenya, Seychelles, Ethiopie, Madagascar, Uganda, Namibie, Rwanda, Ghana, Zambie, Botswana, Cap-Vert, Nigeria, Gambie ary Senegal. Ho an'i Madagasikara dia nahitratra 470 sy 870 ny fitambaran'ny mpizahatany tonga teto teo anelanelan'ny janoary ka hatramin'ny volana Mey 420. Niakatra eo an-totanisa io raha ampitahaina tamin'ny taondasa satria teo amin'ny 770 sy 320 izany tao anatin'ny fepitaona hita io. Hita ho miarina tsikelikely ny sehatry ny fizahantany taorian'ny krizy ara-pahasalamana. Na izany aza dia mbola tany amin'ny taona 720 no maro indrindra teo amin'ny tantaran'i Madagasikara ny fahatongavan'ny mpizahatany satria raha ho an'ny 5 volana voalohany fotsiny dia efa nahitratra 120 sy 420. Vina napetraky ny fanjakana ny hampidirana mpizahatany iray tapitrisa isan-taona manomboka ny taona 820. Andao amin'izay raha ho resantsika ny mahakasika ny mpanakanto Jerry Marcos. Sady mpanakanto, mpamorikira, mpilalao sary mihetsika, mpandihy, mpanentana malagasy avy any amin'iny distrikany Antalahy iny any amin'ny faritra Savamo izany mazava ho azy. Raha kotondra miarana Jerry, fantatry ny maro amin'ny anaran'ny mpanakanto hoe Jerry Marcos. Teraka tao Antalahy ny taona 790 avy ao Antalahy izay tanàna ny behazany rainy raha avy any Maroantsetra ny reniny. Ny gadona sy ny dikawitry ny tena
mampiavaka azy ary anisany andrarezina sy kintany kanto malagasy izany Jerry Marcos izany. Mbola kely Jerry Marcos dia efa nandao azy ny rainy niteraka azy. Niaina tao anatin'ny sarotra noho izany fahakambotiana izany izy. Namela talenta ho azy koa nefa ireo ray aman-dreniny satria samy efa mpisehatra tao anatin'ny zavakanto sy vakodrazana avokoa. Tao amin'ny lafiny dihy no nanomboka nampisongadina azy ny taona 2019 nanangana ny vondron'ny mpandihy DJ Boys izy tamin'izany. Mpandihy tamin'ny kasety Koasa no nantarany izany talentany izany ny taona 2019. Aveo dia nanentana fandaharana tao amin'ny radio Canal 09 Antalahy i Jerry Marcos ny taona 2019. Teo amin'ny fiarahamiasany teo amin'ireo mpanakanto nalaza tao an-toerana no nanombohany nofinofiny ny ho lasa mpihira malaza maneran-tany. Raha efa nanoratra hira mitondra ny lohateny hoe malala izy talohan'io. Ny taona 2000 no nanapa-kevitra ny anao asa fivelomana amin'ny fanaovana mozika i Jerry Marcos. Seho tany ambanja ny taona 2000 ny tena nampiaiky ny maro tamin'ny fahaizany tamin'izany. Taty amin'ny taona 2000 no namoaka album voalohany izy. Nanomboka teo ihany koa no nivoahany ivelany. Ny taona 2000 no nanaovany Tour de France voalohany. Raha niverina nanao Tour d'Europe nafana ihany koa izy taty amin'ny taona 2017. Omeo, manahirana, tu me manques, laisse passer, haut les mains, amboara sauce, mafy dose, fitiavana, anisany hira nafantarana an Jerry Marcos tamin'izany. Efa nanomboka ny taona 2000 no namorona hira fampilezan-kevitra voalohany izy ary saika niara-niasa amin'ny avokoa ireo filoham-pirenena izay nifandimby. Raha taty amin'ny taona 2000 no nanomboka ilay hira hoe C'est l'heure izay nampalaza ilay fomba fiteny hoe patsipatsa. Nivoaka tany amin'ny kontinanta Amerika indray Jerry Marcos sy ny kawitriny nanomboka ny taona 2020. Ny farana tamin'ny fianarana mitarika olona na hoe leadership tany an-toerana io ary niara-niasa tamin'ny masovo Amerikanina teto an-toerana izy tamin'izany. Noho izay fiarah-miasa izay ny nanaovana ilay hira hoe vacances andranomafana tamin'izany. Tany amin'ny taona 2000 no efa nanangana ny orinasany manokana izay GM Production izay nataony hanohanana ireo mpanakanto malagasy namany. Anisany volavolainy tamin'izany ny kintany kanto Big MG izay manana BG Label ankehitriny, Farah Jones izay manana FG Production amin'izao. Anisany nahazo fanampiana betsaka avy taminy ihany koa izaza MC officiel izay mpanakanto Wazastel ankehitriny sy ny mpanakanto maro hafa. Misa eo amin'ny 50 eo koa ny tanora volavolainy sy mandrafitra ny GM Production ankehitriny. Ray aman-dreny anisany nametraka sy mametraka ary mbola nampanantena ny hametraka tantara tsara eo amin'ny mozika malagasy i Jerry Marcos satria ny mozika no nandravaka ny diarim-piainany izay niainga tamin'ny kely dia kely tokoa. Ka noho izany dia mirary Jerry Marcos mba hahavita izay rehetra iriny izay ary ihany koa maromaroa ny mpanakanto tahaka an'izay Jerry Marcos izay izay niainga avy tany amin'ny tsy misy fa lehibe no ny afarany amin'izao fotoana izao. Izay moa no masaka azona roso tao anaty video ty tomboko lasy tomboko vavy misaotratsika rehetra nanaraka an'ity video ty hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny videontsika ary tsarovatra hatrany miabone amin'ny chaîne-ntsika mba afanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa any amin'ny sisy tao matavatagasy tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.